ny boky rovitra moa zany araky nefa fantatritsika dia tena efa loza miatra izy io, loza miatra tsy mba hoe onononona atahorana intsony fa efa tena ho an'izay olona tratran'izany dia efa tena mampalahelo satria tsy afaka manao inona intsony izy amin'ny taniny na te hivarotra izy angataka certificat de gestion juridique izy tsy afa-tsy mahazo te hanao projet izy tsy mahazo dia zany rehetrarehetra zany no nahatonga anay nitondra sosokevitra hoe izy iny nary ny vahaolana satria efa manaly ny maro mihitsy zany zao amin'izao fotoana izao ny boky izay efa rovitra no mianton'ny fahanterana sy miantony hoe efa ela be reny taratasy reny dia misy fetrany ihany alesy taratasy kirakiraina isanandro isanandro firesanjato eo zany raha ny atotanisa aloha tsy mbola tena nanao pourcentage zay satria fa ny zavatra tsapa fotsiny dia maro l izy ary ataonay afisy atao petadrindrina any amin'ny sapandraraha fananatany any daholo reto taratasy reto dia efa tafiditra anaty boky rovitra zany hoe raha manisa zany tsika dia efa manalina io indrindraindrindra ny any amin'ny faritany tena any dia maro tokoa ny boky rovitra satria ny taratasy dia tsy mahatanty ny amandona dia misy bibikely koa mihinana n'le taratasy da eo any anaty arsiva no izay amandona zay dia lasa voaraisina ny taratasy anankiray dia potika rava satria zay misy efa koroka mihinana azy dia ny amandona mirivotra indrindra ny any amin'ny faritra tsinanana iny avy any Fort-Dauphin mandrapatonga any Diego iny zany dia tena mijalona ny atota taratasy ny fananantany any anaty arsiva amin'izay amandona zay dia tratra n'izay boky rovitra zay ny akamaroan'ny olona any zao hoe misy olo-kafa manana titre amin'ilay boky rovitra izy ny tena tompona andraikitra ao anatin'izy ka izay mihitsy ny tena zava-doza zany zao amin'izao fotoana izao amin'ilay resaka boky rovitra satria lasa misy manararoatra le tompony tena mipetraka eo amin'izay atao hoe nanana le zo teo aloka rehefa rovitra tao anatin'ny very tao anatin'le boky rovitra ny zony dia lasa misy olona zany manararoatra manao osoka dia lasa tsy manana taratasy pirofo ahafahana maminohatra n'ilay taratasy osoka zay hoentin'olona le olona tena tompony dia zary lasa ataon'ny olona fomba fiady ilay boky rovitra tena maro ny amin'izany ary zay dia tena miezaka mihitsy enjana zany zay amin'ny fanaraha-maso an'ireny fa efa misy zany ka vitsivitsy efa hitanay dia zany no anisany tena hoe tsy maintsy hitadiavana vahaolana ary faran'izay maika nyity resaka boky rovitra ty tena vahaolana maika satria lasa fanaovana fanararotana l izy dia le olona tena tompony zany lasa tsy manana taratasy hoentina pirofo raha makany amin'ny fitsarana dia reso ho azy mazava ho azy satria zay manana pirofo ihany no mafaka manana ny tompony any anivon'ny fitsarana